Salama daolo androany sika de ndandera hirisaka an'ireto tsara fantatra manaraka ireto. Vipanina Soflera Prinsia izay fantatra fa tany Mahajanga tamin'ity herinandro ity no sady nizara fanomezana marobe ho an'ireo voakany Mahajanga no niarany totoribika tao anatin'ny fanolorana samboady ho an'ireo sombamboaka rehetra izay voafidy tao anatin'ny faritany Mahajanga izay. Eo amin'ny resaka fanadinana bakalorea indray dia ry zareo avy ao amin'ny CMP ao Fianarantsoa no nahazo taham-pahafahana bakalorea tsara indrindra tamin'ity taona 2024 ity izay nahatratra 4.7 be izao. Ireo no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa misy tao matangatasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Tokatrano Anarivo no nisitraka vary amina gony sy menaka ary ronono avy tamin'ny filoha lefitry ny teny miram-pirenena avy amin'ny faritany Mahajanga iny tamin'ny androny 12 Aogositra 2024. Hetsika mampihetsi-po mialohan'ny fametrahana ny samboadin'ireo sombam-bahoaka izay miray hina amin'ny fitsinjovana ny hoavin'ny faritany Mahajanga izay tarihiny vipanina Soflera Prinsia sombam-bahoaka izay voafidy tao amin'ny distrikta Analavo mo ity hetsika ity. Tsapako ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka ato amin'ny faritany Mahajanga ka tsy maintsy mijoro ny tenako miaraka amin'ny reto sombam-bahoaka ireto hanavitra ary tondra fampandrosoana ho an'ny Mahajanga. Ho toizantsika ihany koa ny hetsika ho fitsinjovana ny mpiarabelona ho hiatrany Ramatoa Soflera Prinsia izay vipaniny Mahajanga. Sombam-bahoaka loholon'ny Madagasikara, governoran'ny faritra, prefet sy ny lehiben'ny distrika maro manampahefana sivily sy miaramila no tonga nanotrina azy sy nandritra izay fahatongavana izay ary nizara ny fanomezana tao amin'ny Maison de la Culture Mahajanga mo izy ireo. Ny 17 Aogositra no natao teny amin'ny village touristique ny fametrahana samboadin'ireo sombam-bahoaka izay voafidy manerana ny faritany Mahajanga mba ahafahana miroso avy hatrany amin'ny asa fampandrosoana isaky ny distrikta manerana ny faritany Mahajanga izay. Olona sahirana manodidina ny arivo no notolorana fanomezana avy tamin'ireo sombam-bahoaka ao amin'ny faritany Mahajanga izay. Andro ray mialohan'ny hametrahana ny samboadin'ireo sombam-bahoaka ireo, izany hoe mialohan'ny lanonana ofisialy mo nanaovana an'izany hetsika izany. Maro ireo mpanao politika sy tenam-panjakana niatrika an'izay hetsika izay sy ireo ratsa-manjaka rehetra any amin'ny faritany Mahajanga. Tao anatin'izay dia malalaka ireo mpianatra amin'ny fampiasana ny vola izay natolotry ny filoha lefitry ny teny miram-pirenena ao amin'ny faritany Mahajanga izay. Vola 4 tapitrisa ariary no natolony ho an'ny faritra efatra mandrafitra ny faritany Mahajanga. Hetsika savaran'andro ahafahana mamaha ny ampahany olan'ny mpianatra eny anivon'ny université mo ity natao ity. Nangataka ny hanorenana ny tranom-pianarana vaovao ho mariky ny tanjaky ny firaisan-kinan'ireo sombam-bahoaka mitambatra ao amin'ny faritany Mahajanga ny filohan'ny CUM na collectif des étudiants à l'université de Mahajanga no mafisiny ihany koa ny fangatahana ny fampiakarana ny vatsom-pianarana ho an'ny mpianatry ny université. Ifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famahana ny olana mianjady amin'ny vahoaka ireo député izay voasaloatra samboady tao Mahajanga nandritra izay lanona izay. Voasaloatra samboady ireo sombam-bahoaka manerana ny faritany Mahajanga izay ahitana faritra efatra. Atao aloha laharana ny famahana ireo olana mianjady amin'ny vahoaka ary hiaraka sy hitambatra iray izy ireo ho an'ny Mahajanga ho hihatrany vipanina Soflera Prinsia nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony tao anatin'izay lanonana izay. Araka izany dia miandrandra fandrosoana ny faritany Mahajanga eo anatrehany ireo sombam-bahoaka izay voafidy tao anatiny izay faritany Mahajanga izay aorian'izao fanolorana samboady izao. Ainganeka tena hiasa tokoa ireo sombam-bahoaka hitondra ny hiteten'ireo vahoaka rehetra eny amin'ny fitondrana faratampony mba hamahana ny olana izay mianjady eny fotony mba hisiny izay fampandrosoana izay tena mampangitetany vahoaka rehetra manerana ny nosy izay. Eo amin'ny resaka fanadinana bakalorea indray dia nahitratra 4.7 isanjato
ny tampahafahana fanadinana baccalauréat 2024 teo anivon'ny sekoly miaramila pirenena ao Beravina Fianaratsoa izay tsara dia tsara mo izany voka-panadinana izany. Mitsinjara toy izao manaraka izao ny vokatra raha tao amin'izay sekoly miaramila pirenena izay. Ho an'ny série A1 zato isanjato ny vokatra azo, raha ho an'ny série A2 4,5 isanjato, ho an'ny série C zato isanjato ihany koa, ho an'ny série D 4,7 isanjato, option génie civil 7,5 isanjato, option génie industriel 2,5 isanjato. Araka izany dia tena tsara ny tampahafahana baccalauréat ao amin'ity CMP izay sekoly miaramila pirenena ao Fianaratsoa ity. Nalaza be tato ato zay fa hirotsaka ho candidat ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ka manoloana izany mo dia naneho ny heviny Andriamatoa sy teny Rarina Soloniaiko izay sombam-bahoaka voafidy tao tolera voalohany. Isorana ny filoha Marc Ravalomanana namaly ny antso tsy ny amboa didy amin'ny firotsahan-kofidiana ao ben'ny tanàna Antananarivo izay Antananarivo renivohitra ny Madagasikara mo izany. Mizotra amin'ny lalana makany amin'ny fandresena sy ny fitohizan'ny tolona isika izao. Hamarana aingana izao fitondrana izao izay mampiteraka fijaliana ho an'ny voaka malagasy izao. Ho iatrany Andriamatoa sy teny Rarina Soloniaiko raha naneho ny heviny mahakasika an'izay firotsahan-kofidiny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay. Ary ny amaranantsika azy dia eo amin'ny taranja kanety be mondial la romanaise norobahany Madagasikara ny amboara tamin'ny isa mazava 13 no 2 no nanamontsana ny ekipa pirenena ny Madagasikara izay nahitana any havana fanomezan-tsoa na Ihaja sy Andrianjaka Jean Michel na Itselona Tsetse ary ny Aiko Urbain na i Balouti anireo Frantsay telo mirahalahy Diclo Mathieu, Chapelin Steven ary Busquets Clément tamin'ny lalao famaranana mondial la romanaise 2024 natao tany Romans-sur-Isère tao Frantsa ny alarobia lasa teo iny. Mbola nanana bolina iray ny Frantsay ary telo kosa no teny ampelantananympilalaontsika dia naleon'ireo tomponjaridaina ny lavolefina teo amin'ny fahaiza-manao ny malagasy izay tena nampiaiky volana Andry Diclomatie sy ny namany mihitsy. Marina fa mbola azony natao mihitsy ny nitifitra ny kisoa kely toy ny nataony tamin'ity fifaninanana ity fa naleo nanao fair play. Araka izany dia miandry fatratra ny fifaninanana amin'ny Masters ny mpankafy an'ity taranja ity amin'izao fotoana izao izay hiverenana ny lazan'ny Madagasikara indray amin'ny taranja kanety be ity. Araka izany dia miarahaba an'izy telo lahy izay nandrobaka an'ity amboara mondial la romanaise ity amin'ny taranja tsipy kanety be ity izay avy ety amoatahoata gasy. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misisy tao amoatahoata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.